Lafim-baovao afantanteraka kosa indray no dia hitiratsika manaraka. Toerana maro manerana ny Madagasikara no misy délestage amin'izao fotoana izao, na dia misy aza ny drafitra napetraka na ny plan d'action d'urgence dia sarotra ny laza fa ho foana tanteraka ny délestage eto amintsika. Tanàna maro eto Madagasikara no mizaka ny délestage. Ny azo antoka raha vita ny fampiarana ny drafitra napetraka nampahafantaritra ny ministry ny angovo sy ny solika androany dia ny fanafoanana ny délestage no ny antony ara-teknika. Ankoatry ny délestage ara-teknika io anefa dia misy ihany koa ny délestage économique na no ny antony ara-bola. Raha tsy aivina dia 480 sy 900 ariary ny sara-pamokarana ny kilowattheure. Ny JIRAMA anefa dia mivarotra izany 270 sy 800 ariary isaky ny kilowattheure, izany hoe misy fahatsiantoka 240 sy 200 ariary isaky ny kilowattheure. Noho ny olana ara-bolan'ny JIRAMA dia misy ny fitsinjarana na ny rationnement an'ny solika na ny carburant izay ampiasaina. Noho izay fitsinjarana carburant izay no mahatonga ny délestage. Ny vidin'ny solika moa dia misy ny ampahany izay zakain'ny JIRAMA ary ampahany izay zakain'ny fanjakana. Amin'izao anefa dia tsy misy afa-tsy ny 50 isan-jato ny fangatahana no omen'ny fanjakana. Misy raha teo ny karazana tindry avy amin'ny taherim-bola iraisam-pirenena na ny FMI izay tsy manaiky ny fanohizana ny subvention. Miena arak'izany ny fanampiana avy amin'ny fanjakana amin'ny fividianan'ny JIRAMA solika hoentina mampihodina ny orinasa.